Ia, verenako kely fotsiny le resaka justice sociale zay théorie nataon'ny John Rawls teo sady adiniko ny teny hoe fotsoroana indray. De am'ty zany le izy no teneniko sady hanapiko kely anazy hoe ho an'ny olona mahantra sy ny olona any aminà classe moyenne rehefa tsy de tena hoe mahantra be de zavatra anankitelo no tena olana zany de ny resaka sakafo resaka énergie de ny resaka logement. Reo zany no tena mandany ny volan'ny olona mahantra reo. Zany hoe raha vao reo anankitelo reo nefa no miakatra ny hoatrano, miakatra ny vidin'ny jiro sy ny vidina carburant ohatra sy ny sisa zay mampiakatra ny vidin-tsakafo de tena sahirana ary tena mahantra, miha-mahantra ny olona. Ka anisan'ny teboka anankitelo tokony ho jerena malaky zany io hoe inona daholo no mahatonga vidin-tsakafo ambony be, tsy famokarana ato anatiny ve, fanafarana an'izy rehetrarehetra ve, sa ny transportn'le izy koa satria ny transport de miankina amin'ny carburant ka rehefa lafo ny carburant-nao de lafo ny vidin-javatra zany. Tahaka an'izay ny vidin-jiro, ny vidin-jiro mampiasa labozia ianao nefany tapaka ny jiro nefany amin'ny faran'ny volana ianao mbola mahazo facture ambony be ihany ary vao miakatra ara le izy. De gaga ianao hoe fa ahoana ary zany to arakaraka ny tsy andanan'le izy vao miakatra ny facture ary avy eo anao tonga de mahazo hoe tsy maintsy alohanao am'zao io fa tapahana ny compteur misy ary rehefa tapaka ny jiro ny compteur tapahana ho esorina. De ny zavatra tiako resahana fotsiny hoe reo point anankitelo reo no tena base-ny mitarika ny fahantrana any mampijaly ny classe moyenne zany io na aty andafy io na any Madagasikara hoe ny vidin-tsakafo de ny resaka énergie, vidina énergie zany de ny hofa-trano sy ny anona de manaraka an'iny daholo ny écolage, ny ekizy, ny frais anao sy ny sisa satria rehefa miakatra ny carburant de miakatra daholo zay le teneniko hoe misy karazana produit dérivé ao anatin'iny. Ka ny zavatra tiako resahana fotsiny de hoe mba hanamavanana ny andavanandron'ny mponina sy ny vahoaka zay tena mijaly de mba jereo ihany le vidina sakafo. Be da be ny olona am'zao nefa manao an'ireny karazana ferme autonome sy ny sisa reny sao de mba tokony ho généraliser reny mba ahafahan'ny olona mahaleo tena ara-tsakafo ohatra, mba mampihena ny zavatra vidiny sy ny sisa, mba jerena ihany le mpandraraha am'resaka carburant araka le niteneniko hoe sao de mba misy azo atao aminà resaka troc le izy rehefa hitanao hoe ambony be de mba manao troc rano anao ohatra ny atakalo any am'ireny olona mpivarotra carburant zay mijaly am'rano reny sy ny sisa ranontsika very any an-dranomasina fotsiny ny olona raha mamadika ny ranomasina ho lasa rano asotroina de tsika ny antsika ariana fotsiny le izy de sao de mba tokony ho jerena ihany ampiasaina zavatra eo am-pelantanana mba tonga le firenena mba hisitraka ny zavatra misy eo aminazy. Fa tsika de mijaly am'zavatra misy nefa ny zavatra eo am-pelantanantsika daholo ny zavatra rehetrarehetra. Ka zay no tiako resahana kely fotsiny vetivety mahakasika an'iny toy an'le resaka hoe théorie de la justice sociale zay notenenin'ny John Rawls hoe tsara ny olona avy aty ambany mba miakatra tsikelikely foana koa ny anazy ny fari-piainana fa tsy hoe mitotongana nefa ny ery ambony miakatra hatrany de lasa à deux vitesses be zany le fiainana hoe na ianao farak'izay mahantra na ianao faran'izay manan-karena fa tsy misy tsony ny classe moyenne. Nefa ny classe moyenne no tena sy ny olona aty ambany no tena be da be indrindra fa ny eo am'fitondranany vitsy fa manana ary tena manana mahavita milahatra mbola mpanan-karena amin'ny aty andafy aza itsika ny olona eo am'fitondrana. Ka zay no tiako resahana mahakasika an'iny justice sociale iny mba jereo ihany le sosialim-bahoaka meo aranjony re tompoko any vahoaka ahafahany manjono fa tsy aza menatrondro izy fa aranjony ho fidihoana azy aranjony atolotra anazy mba ahafahany zareo miaina sy mahaleo tena ary mahavelo tena ho azy sy ny fianakaviany. Ka zay fa fotsiny.